efa voaporofo mihitsy. Na tsy teny fotsiny ary aho hoe raha tsara zaka le olona le rangany taizany James satria mbola kely. Maninona? Matoy ianao mbola velona soa tsara ohatran'izao dia misy andraikitra takiana aminao zany. Natsony mo ny andraikitra izay ilana azy efa ty aponjy. Tady indray aman-dren'ny volana izy ianao? Tsy haiko. Any amin'izay toerana misy azy ihany ohatra. Efa manomboka midikiditra lalina amin'ny fiainan'ny volana mihitsy a? Sangery mamanalina siparany tsy ananako e. Sady mbola tsy amin'izany koa ny eritreritro izao. Tsy mampino kosa izany e. Araka ny fahalalako a, dia ohatr'izany mihitsy ny fen'ny olona mitondra ray anankiray. Dia tsisy vahaolana mihitsy ve no mba azo atao amin'izany? Tena manongo tena mihitsy ary tsara tandrandray. Ohatrany hoe raha ohatra zao za mipetraka teto foana tsy mandeha lava ohatran'ireny taloha reny. Tena tsy ohatr'izao nefa raha fiainana. Mahery za. Tsy fotoana izany tsony lay izao a. Tsy fotoana fanamelohan-tena tsony. No avy lay spanjinina. Ndry traka atao ilay nabavy keliko. Rehefa manana nadama mampitraka ve moa lay tsy traka ihany a? Tsisy isaorandry za. Tsy engeny natao hifankatia sy fanohany. Nga misy an'izy akorintsika sy ndritsony. Misaotra betsaka lay sy Maritsa. Tena misaotra laza. Ary andao andeha amin'izay aloha ka. Hariva.
ohatrandria a tenenao amiko fa vonona nalaza fisalasalanao anatin'ry zany. Ahoana zany mieritreritra amin'ireny teny mihavanao ireny? Ahoana ho? Efa reny izy ireo. Ianao koa zany tsy azoko mihitsy. Fa manino e? Efa mamaly anao anie izahay. Tena tsy toetranao zao a. Misy zavatra tsy normal mihitsy aho. Satria adala zany aminao. Za tsy niteny an'izany ka. Fa misy zavatra mampiahihahana fotsiny. Inona? Sao dia be voakary ianao ty. Aza mirediredy. Tsy tena ela fotsiny ohatran'izany io dia mipetraka. Tena tsy misangisaingy aminao anie izahay. Inona ny eritreretinao e? Raha tena misy zany. Mankany amin'ny ray aman-dreninao zany manao foko dia mivady tsika. Mety ilay eritreritrao a. Fa raha tena misy zany. Izahanao hafenina amina mihitsy zany ny marina. Tsisy nenena feniko anao manana. Raha misy zany a dia ianao no teneniko voaloha. Fa zany eo andro volana fa zao a. Za efa natao ohatra mafy mihitsy hoe tena tsy anaiky ahy ianao. Hoe tsy tianao ve za? Ie. Andray kosa rinaly. Fa nga paoziny olona manavakavaka be ny paoziko. Za nge tsy niteny an'izany e. Fa raha ny fijeriko anao a dia ianao zany karazan'ilay vehivavy tsy mitovy an'ilay vehivavy ilay mora kotiana reny. Angamo reny rinaly misy hoe mora kotiana sy sarotra kotiana izany. Fa tsy rehefa mikoty dia mitovy daholo. Tsy haiko aloha izay fahamarinana fa za nonika. Fa hono a ianao tia marina zany mbola tsy nanao sipa mihitsy hatramin'izay miainanao. Fa volana ve tsy mety mino aho? Tsy hoe tsy mino anao fa mba gaga fotsiny hoe tovolahy ohatrinao ve dia mbola tsy nanao an'izany fitiavana izany mihitsiny. Zao ary averiko aminao indray a. Hatramin'izay niainako a. Tsy mbola niditra tamin'izany resaka fitiavana izany mihitsy. Hitanao io rano fisotroanao io? Hitanao io rano fisotroanao io? Manino ty? Ohatra niny, tsisy pentina, madio. Raha zany ve za hiteny hoe mba hampianaro ary volana, tsy mahay aho mba hampianaro. Orinaly a, samy fitiavana izany nge tsy ianarany e. Ko raha tsy any ampianarana ianaoko. Fa hitanao rehefa mifanankim-po fotsiny ny olona anankiroa
dia mandeha ho azy ilay fitiavana ohatritsika senao misaotra re dia mbola misaotra anao ihany nanaiky ny fitiavako aza tao an'izany aho fa makarary sofina be mihamanao miteny an'izany ohatry ny hoe mandeha ila be zany ilay fitiavana nga ianao rery ny tianao za koa nge mba tianao e eny ary dia ahoana ozy mamanareo zao nafantatra hoe raha maheno hoe manao sipy ianao tanao aza manahy zany ianao fa efa nisy fotoana zay resaka momba an'izay hoe miaraka ve tsika tsy zany nisy fotoana nyteny taminy ahoana raha ohatra ka andeha hanamady amin'izay dia ahoana ozy izy mantsy anao tamin'ny voaloha izy aloha tsy nanaiky miteny fotsiny izy hoe zay ahatafita aloha atao fa mandeha ho azy ny sisa tsy ireo amin'izany ary ka mivaly teny volana hitanao ny fiainana tsy hijanona ohatr'izao foana za tsy maintsy hanambady dia noho izany aleo mibanjina tsaratsara kokoa tsika fa tsy hijanona ohatran'ny taloha foana akory ny fiainana dia mety ohatra ny ahoana indray ary izao fihetsem-pony raha fantany hoe izany olona miaraka aminao ianao aza manahy amin'izany mino fa mety efa mitovy hevitra amiko izy amin'izao eny e mety hoe mitovy hevitra aminao izy fa mety efa misy olona hafa eritreretin'ny vadinao any fa tsy izay za mpiasa kelinareo ty ianao aza mieritreritra an'izany ka tadiodio fa matoa za miaraka aminao dia tena tiako ianao dia izay aza mieritreritra an'izany ka atao ana moa tsy eritreritra an'izany e ka za lefa lavitra ny sainako say fidarana sud de papay mety fahoana zany ny nahafantarinareo hoe zanakareo nefa nizy efa niaraka tamin'ny raha tsara zaka solona izay conseil hatramin'ny nresako tamin'ireny iny dia tsy nitsahatra mihitsy any nikaroka pirofo rehetrarehetra nalana ny ahako dia tsy azonao antoka akory hoe tena zanakao nefa dia tsisy nataonao afa-tsana nikaroka anao zao ary anontany conseil naninona ary tsika sena afaka nifamadika ray tsy nisy olana mihitsy eo ihany koa ny sokajin-dratsika mitovy dia mbola inona indray koa ny mbola tsy azony se amin'izany ka ny amin'izany nefa mazava be aloha ny amin'izao e fa ny taloha no tsy mampino ahy inona zany tsy nohosy amin'izany firifiry akory ny lehilahy tsy manaiky ny vadiny hoe bevoka hoe zanany dia nefa ny ianao ary mbola tsy nahita maso ahy akory hatramin'ny naterahako dia nefa efa azonao antoka hoe zanakao zao no lazay conseil zany ny atao hoe antson'ny raha tamin'izahako voalohany vao natsapany sotra retiny hita amin'ny tenako efa tsy nieritreritra nahako velona mihitsy fa ny fahenoko ny fisinise nampiakatra ny tsirom-panantenako tena mba lalina indray zany misy tihatra zany misy ndretsa ay efa taisinareo mianaka misy ndretsa anga efa ela be zay ny tato otry fa nga mbola iverinareo fa nivelantsika io fa efa aty Madagasikara zany tsika zany tokoa vo vita fotsiny fandidinanareo mianaka dia mifampiresaka tamin'ny mpitsabo sady teo ihany koa nareo tokony nanaovana fangatana satria lafo be le klinika tany dia ampy zany volana hoentsika tany tsy dia naraka aloha raha ny tena mariny zany hoe nentanao mivoaka tsokosoko tamin'ny hôpitaly io zany zay sarotra be sady tsy azo atao zany fa efa mifampiresaka tamin'ile mpitsabo dia hoe azo atao izy ny traitement azo atao aty Madagasikara
dia teo ihany koa ny nanarotako nanaovana fangatahana hodiana reo aty. Ay kosa tsara zany fanapa-kevitra se zany. Mpianao misaotra bitsaka anao mesendritsa. Movalian'Andriamanitra ny soa ataonao aminay. Tsy misy isorana zany ry James. Za nge tsy nanao izay tsy tokony ho vitako e. Izay vitako ihany nataoko taminareo mianaka. Tena efa nanao be dia be taminay se ry ndretsa. Za ary mahita hoe efa mihoatrany amin'ny saran'asa tokony nomenany se nataony se taminay mianaka. Anao iny eto amin'ity tany fandalovana ity moa fa tsy anasoany namana sy ny mpiarabelona e. Ka na zany ary misy zao ny olona sasany tena hoe mitady fa tsy mieritreritra fa tsy ny anasoany tena nefa ny anao ty zao manasoany ny hafa. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra ry izy mianaka. Zay angamba aloha fa dia karakara kely sakafonareo mianaka a. Zay koa ny afatra mpitsabo. Ay misaotra ry se. Vetivety fotsiny a. Ya miandry zay. Iza moa azafady fa tsy fantatra. Tena tsy fantatrao tokoa satria nananetsaka ny tokoa nambaravarana aiza tsy nataonao tamin'ireny. Zany na da amin'ny bailina nalainao tao hatrany izy tamin'izay ary tsy fantatra hoe aiza misy azy hatramin'izao. Any an-dafy izy ka. Fa olona ketrona mihitsy moa zany ny fiheveranao anay. Tsoriko tsara aminao fa efa tafahoana tamin'ilay vehivavy nisandoka ho bailina ary tsy hoe ela dia anaraka ny dianao ato koa izy. Dia inona mihitsy zany ny tiany lahatongavany e. Miriorio marina ny angidina ka ny akady ny hafarany. Lazao ranga zay lazainy lava mbola betsaka ny zavatra ho ataoko. Mirediredy fa mbola mihevitra ny anao inona ato indray sa tady andominy ratsy atao dia mangidy tanana. Sefa avoa kely any io rangahy fa tsy mila miresaka amin'io. Efa voavidinao ohatra ty koa nga ka manako baikobaikoana ohatra zany. Sefa mamangataka fotoana kely fa zava-dehibe mila ho fatako eto androany. Ka efa tsy rahanareo moa izy zany ka inona indray dia tavanareo azy. Havanay ve rangaha ty ho arinay tsy efa impirina andefa olona tany aminao moa zay anontany mikasika azy fa narirariranao foana zay hatramin'izay. Ka tsy hitako mihitsy ko rangaha ty misy azy e. Efa ely zay ny saraka dia efa samy manana ny fiainany. Tsipaka ny mialaina ny anao zany. Tsoroko aminao tsara nefa efa fatako daholo ny marina fa vavanao io mihitsy mba tiako ilaza azy amiko. Ay efa fantatra iraha zany misy azy ka inona indray. Dia zay maman miantso maman rehefa tongany asan'izany elany kia. Eno isava lalana fotsiny dia verina ty indray maka maman avy eo. Izany indray aloha tsy ho any an-dafy zany Fa manino? raha maty any aiza ny tavola be ampidiana aty. Tsisy olona very faty zany ray tsika gasy ny mananjiny e. Sady tsy mbola misy hoe razana very zany ka tsika. Bella ohatry ny manatsidomandry manino ianao raha nijanona zanako. Maman aza manana pisaina ohatran'izany. Zany ke verivetika fotsiny dia veriny. Eny ary mivavaka ho anao azana tonga fa soa dia misondra aminao. Merci maman. Ndao amizay iraha teo voaleo. Zay maman fa lasa zay veloma. Tena zay koa fa mivonoako izy. Moa tsy efa namanamony ihany moa ianao nakazy tany an-trano ireny hoe ho any an-dafy ho any an-dafy. Aiza nasianao azy tsy fantatra intsony hoe aiza. Tamin'ny fotoana iny mantsy isa nahitanay azy farany dia tsy hay hoe ahoana ary. Eny efa fotoana filazana amin'ny marina zao hoe ary tsy any an-dafy zany belona fa eto ihany izy. Karaha eto ihany ary izy dia lazao anay hoe aiza izy aiza bailina nataonao aiza izy. Any androrona any izy ry. Androrona? Ary tsisy afaka miresaka amin'ny afaty za mandritry fotoana izay. Tena lazao amiko izay tena marina raha tsara zaka. Tsy azoko ny tianao ambara ary manjafizafy be amiko. Aiza bailina dia mbola velona ve sa efa maty
Mivonoana zany izy. Masina ny nakazy ary teniteny foana le ty fa na sisany afaka miresaka amiko ary tsisy olona afaka miresaka aminy efa za rery ihany. Efa tsy maninona intsony ianao fa arao tsara ny fanafody. Eny tompoko. Zay lasoa anareo. Fa afaka mivoyage tsara zany nareo Ohatrany efa ao tsara. Efa tsy maninona intsony. Tsara zaniko. Fa dia soavadia zaniko. Fangano aloha mbola tamana ato? Tsy hoe zany fa mbola tsy afaka handeha araka aminareo any ako. Fa ahoana? Tena tsy maintsy handeha hamonjy an'ilay fady aman-janako mety efa mitaintaina mihitsy ary angamba zareo any. Ay tokoa moa nitsiketsika mivadiny se aloha ny alantsika tany. Io, koa zary vizity efa mandeha. Aizako mosika zaza ray volana fetra ty andeha. Ka ohatrany efa ela be zany koa any tsy tany. Korazany moa se hoe efa niaraka amin'olona ho nivadiny se any dia ahoana? Fotsy. Tsisy an'izany fa za miteniteny foana fa maninona? Ka fa ela be se nitsitanyko netretiny hoe efa tsy verina intsony. Tsy mafita an'izany raha hitsanty. Ay zay ny anarany. Tsanta kely ny James. Dia mba efa nametraka anaran-jaza zany se aloha ny alany se tany. Zary moa vao zao mihitsy vao andeha hoaniko. Dia sura ve ianao fa mbola tsy nomeny reniny anarana ilay zaza amin'izao? Ny azoko antoka fotsiny aloha tsy maintsy efa mba nasiany reniny anarana izy. Fa ny tsy haiko hoe mba misy ny avy sa tsy. Fa zao se reseo lahatra ny vadiny se iny dia mifindra mipetraka ny tamatavy nareo. Fa ahoana? Hitako hoe tsy mety amin'izay mihitsy ny fiaina eto Antananarivo. Dia izany hoe hipetraka any mihitsy zany? Izay indrindra. Raha za aloha tsy maninona fa izy ny tsy haiko. Raha izao izy fa raha tena tiany se izy dia tsy maintsy manaiky izay teneniny se. Raha sy fa ho resahako izy ary. Zay. Dia hoaiza ve? Dia ho any am-piangonana ako. Amin'ity andavanandro be ty. Fa ninona any? Vavaka. Mino alesy fa hiaino ana Andriamanitra. Tsy androko intsony izany andro alahady izany. Fa inona nefa izany ilay tena makivy be andrety? Heverina fa moramora mantsy izany manadininy ity natao tsy hainy izany Ahoaka ho azy zay. Matoy nasoan'Andriamanitra tamindria dia efa tsy hanjary izany. Dia ho an'izy. Tsy azoko. An'izy ahoana? Miverina amin'ny pahary anazy ihany ny matoko. Eny e. Ekeko anie lesy ka le zaza hoe tsy hanjary. Fa i James tampotampoka eo dia lasa tsy tia anazy foana. Efa James ny tia ndreresahany. Dia izany dia kanesina any am-piangonana. Marija. Hanao voady amin'Andriamanitra lesy tsy tia James intsony. Izany ange mety.
mety le manadino anazy fa le voady zany dia ahoana raha ohatra hoe miverina tampoka izy avy eo dia mahafavoady any am-piangonana elahy koa matoa izy lasany dia tsy manana eritreritra niverina intsony ona nitenenandriany zany efa mazava lesy zany a tsy talanga ny zavatra ataony efa tsy manome asina anazy intsony zany efa mieritreritra fa misy zavatra manahirina anazy matoa izy mbola tsy tonga fa tonga eo foana izy dia inona zany no tokony ataoko amin'lahy mino fotsiny hoe mbola hiverina izy dia saina koa tsy alefa lavitra be ohatran'io Fieritreretan'ny olon-dehibe zany ka tsy takatra ny saina mihitsiny na izaho koa raha mba gaga ay ve neny ity mandinika lalina be ohatr' izany ny saina araka izy natao ampiasaina fa tsy apetrapetra-potsiny amin'izao marina aloha izay tenineniny izay fa mahakasika le resantsika teo ahoana mivaly tenineny tsy tsangako fefiny amin'ny fikasanareo roa fa mitsodrano anareo engany ianareo mba hirin'olona fa tsy anirolona dia mifandefera fa izany mifototra hijoroan'ny fifankatiavana misadrabetsaka neny dia faniriko amintsika roa engany antsika mba tsy ohatran'ireny vanona sy rafozantsara hoton'ireny trikoa tena mahatsikaiky mihitsy marina ny azoko fa tsy mahafinaritra ny endry hoe mahita azy miramirana ohatra izao naly fa ngafa anao izany midokadoka amboalohany izany
fa dia mbola misaotra anao ihany. Dia za koa misaotra ny neny a tamin'ny soa rehetra vitan'ny neny tamiko ny fikolokoloina ny fikirizana rehetrarehetra. Andriamanitra ne hamaly soa ny neny ary Andriamanitra koa hamaly faty amin'ny raha tsara zaka tamin'ny fontana rehetra vitany tamintsika indrindra fa tamin'ny zavatra saika nataony tamiko. Naly a ajanao ny azy ny resaka izany. Alao ny fahasoavana hiditra amintsika telo mianaka ny eritreretana. Nga fahasoavana antsika telo mianaka rery efa nomboka hiakatra zao. Fa zao ankiry bella misy zavatra resahako andrefy. Hoe ahoana? Ty voninkazo ty zany ataontsika hoe zanatsika. Raha lahy izy ataontsika hoe Zakariana ianarana ary Ravavy. Dia ataontsika hoe Bella ihany. Isy zany nahita aloha fahasambarana. Mahaly ty endry amin'izay a. Tsy dia tia tanan'olona foana sokisokirina. Raha ty bella tsy narina. Ataova ohatrany lahy fa mbola zany talohan'ny lahy. Mbola nanana tombony olo ty. Taloha tombony iny zavatra maivan-danjo tsisy valera. Sao antanitsika azy hoe iza mbola tiany a bella iza ny tianao. Zasa io le manana manao vava maty androany io. Aza mandanandro amin'izany tsony zaka ndaontsika andeha. Elona tsara zany. Raha tsy elona dia sikiro tsara ny tetsofo lahy. Andara sy olona lalava tsy eo lahy manao alahelo toerana eo. Tsisy alahelo olo ty amiko na kely ohatrin'iny ary. Fa ataova ohatrany lahy fa misy farany ny zavatra rehetra. Na misy farany ty zavatra rehetra raha misy lohany na misy fotrany a tsisy raha rahiko azay tody antsolany eo. Ho hitan'ny lahy kely ary. Mino aho fa mijery midiny ho Andriamanitra io. Na mijery midina n'Andriamanitra lahy na mijery miakatra n'Andriamanitra lahy tsisy raha rahiko azany na mbola Andriamanitra jambarany. Ianao koa izany beloha be fa hoe ndao andeha. Bella porofo eo masony io le manana io fa tena tianao aingana. Oroya jereo tsara. Arinana dia nalahy ka la tsy jery. Ka la rera mahay manoro. Ndao andeha. Ahoana raha aman-dreny? Ino ty mandrevirevy be ty? Tia ny sakafo maty? Huli. Resy rano. Mampangetaeta be ny any. Andana aloha ka rano le olona. Engengengengengengeng. Batete. Velomany amin'ny mandrakizay le jerarom-balo kely. Tadidinao tsara ny lalana mamody aty a? Tadidiko ka. Tandre maro so very any. Tsy very tsony kosa raha misay. Ndana. Dia ila zao mbala fa tsy maintsy tafavoaka amin'ny fitsarana izy hoe.
dia inavo moa zany raha misay zavatra tokony ho teneniko ambala ankoatran'izay Zay zavatra ny teneniko ianao ihany e. Rehefa tavahoana izay afaka miresaka tsara. eny tompo Naoko izay sefa misaotra. Raha hoaninao. Fa ahoana re? Nga efa aneo ato sady hamono tena? Tena mbola tsy mahatelina mihitsy ny vavonika. Ay, dia matesy io zany efa tsy na. James, taiza foana ianao? Tena azafady ankiva, tsy afaka napita vaovao tamin'indry mihitsy aho. Fa nizary ny nalainy be amindry mihitsy. Ary iza ny zanatsika? Ianao ary mieritreritra tsy ho avy intsony. Fa maninona moa izany ianao zany amindry? Fomba sahirana fotsiny ako tamin'ilay nikarakarany tantanay izay. Fa izy moa izany tany Antananarivo ny saboana sa taiza? Tena tsy maintsy tany an-dafy mihitsiko. Raha tsy tany nga vita ilay izy. Izany ve ilay tsy nandaniana vola be? Ie, somary nisy dépense ihany aloha. Fa izany hoe efa niomana tamin'izany izy tsy dia nisy olana loatra. Fa ny fikarakarana ny taratasy ny somary elaela kely. Ialahy zany no nikarakarana azy tany? Fa zao. Izay tandrioany ekika. Efa ray anankiray sisa. Ahoana tsara hoe James? Ie. Lefa le teneniko andry ireny hatramin'izay hoe tsy maintsy afindra ny anankiray. Izay izy vao afaka mitohy hoe mba ho lava andrenana. Dia nianao zany nomenana azy tany? Tsy maintsy izay. Fa izany hoe tsy afaka manao effort be fotsiny intsony aho izy ny dokotera. Tsy afaka miasa mafy intsony izany ianao? Ie. Fa izy efa nanome toky a. Fa raha ohatra mety amindry dia etoana ny fiainantsika dia mipetraka ny atao masina tsika telo mianaka. Fa le fanontaniako marina anie mbola tsy valindry mihitsy e. Le hoe ahoana moa izany? Hoe aiza ho azy zanakitsikako. James. Matahotra izany tena anao anazy. Fa maninona? Tsy azoko. Fa maninona? Tsy azo ny zanatsika James. Maninona? Tsy fanamiko ane izany e. Hitanao,
Nisy taona zany andeha natsaka dia nianjera tany dia izay no nahatonga anazy. Tena azafady James, tsy fananiko ilay izy. Azafady moa e. Tsy manana aky izany. Mety izay ngamba ny lahitr'Andriamanitra ho antsika. Dia efa manaona ny fahasalamandriny efa so. Vatako anie tsy maninona e. Fa ny saiko tena mbola miasa be. Indrindra fa taminao lasa iny, miampy an'io zaza tsy azy io. Fa za eto foana e. Any James tia andry foana dia voninahiko hanorina fiainam-baovao miaraka amindry. Tena misaotra James. Tsy napoziko teny asa mihitsy ianao. Kosa moa izany fananindry e. Dia efa izay ny lahitr'Andriamanitra izany. Dia ahoana? Vonona ilay andeha ho an'ny Tomasina vendry. Ka miankina amin'ny Mahija ihany izany. Tsy maintsy miarany aminazy aloha. Zay avahana fotsiny ny fandaniana. Fa lava be ka izany resaka toy ny amiko izany. Meti na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa
traky anao onja mahery noatrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy atraina fa mila mahery mila mitraky anao